maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Ny salamo 5:1 hatramin'ny 7 no imbonantsika amin'ny fiderana mitsangana ary aorian'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Ho ny mpanao salamo, ny andry dia ny andry an'i Jehovah aho, ary nitodika ny tsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako, dia nampakatra avy tao amin'ny afilavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotra teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy, ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy, dia fiderana n'Andriamantsika, maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Amen. Hivavaka sika. Indreto tonga eo anatrehanao indray izay ry Andriamanitra rainay, niantso anay tamin'ny anaranay tsirairay avy ianao, ary nitaridalana anay ho tafahoana aminao. Amin'izao vanim-potoana ny karema izao, dia manetry tena eo anoloan'ny fahamasinanao izahay, ary mangataka ny famelan-keloka no ny fahadisoana malaky mahazo anay. Misaotra anao no ny asan'ny fanahy masina, mampahatoky anay ny teny famelan-keloka, ary ny asan'ny fanahy masina hitarika anay eto mba ho fanamarinanao ny teninao, fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao, ao afovoany ianao. Ny soratra masina izay ho vakiany sy hanafarana anay anie, hiasanao amin'ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, hahatakaranay ny fijerinao Jesosy Kristy, ary anananay fanantenana no ny asa vitanao tamin'ny fiaretana ho famonjenanay. Mianoa ny vavakay Tompo, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Romanina 10:1 hatramin'ny 4. Romanina 10:1 hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay ahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay ahafaly namantsika amin'izay asoa sy ampandroso azy, fa Kristy aza tsy nitady izay ahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe, ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Romanina 10:1 hatramin'ny 4. Anio dia anisan'ny mpandray anjara ao anatin'izao fotoan'izao ny sampana sekoly alahady, indro tantara anankiray. Narary mafy sady naharitra ity raim-pianakaviana. Rehefa tonga namangy azy ny mpitandrina, dia tsy natory teny lava izy, fa namaky ny Romanina 10:4 izay efa tao anatin'ny soratra masina anjarantsika, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Tapitra ny vakiteny dia langina ny tao an-trano. Fa rehefa kelikely kosa dia ny teny ilay raim-pianakaviana narary hoe, ay, tsy diso aho zany raha ny raha mijaly. Tsaroko mijaly ny tenako, nefa hay ny soratra masina manome faharetana sy fanantenana. Hay rehefa mamaky ny soratra masina dia fantatro ny asan'ny Tompo manome faharetana, ny fijaliana ny aretany, ary fanantenana ny amin'ny famonjena sy ny fandresena. Nanomboka teo, na dia narary mafy sy mbola naharitra teo amin'ny aretina azy izy, dia nanjary fanantenana ny fanaintainany.
ao anatin'izao soratra masina izao ry havana dia ampifanjontsika ny fampahafantarana ny asan'ny tompo ao amin'ny soratra masina ary ny fotoam-pandiniana ny asan'ny Kristy ny fijaliany mba hananantsika faharetana sy fanantenana. Manambara mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina, ny asan'ny tompo dia ny fijaliany sy ny fiaretany ho famonjenantsika, hanome antsika faharetana sy fanantenana. Soratra masina mampiseho ny asan'ny tompo amin'ny alalan'ny faharetana sy ny fanompoana. Andiny ny voalohany sy hatramin'ny fahatelo, tsy iverenantsika vakiana fa ny fanambarana dia milaza hoe Jesosy Kristy dia tsy nitady izay asoa ny tenany ihany fa ny asoa ny hafa koa ary niaritra fijaliana izy mba ho famonjenantsika. Ny karemy dia fiombonana fijaliana amin'ny Kristy nefa koa fiombonana fijaliana amin'ny hafa. Ny asan'ny Kristy ny fanekeny hamonjy atsika tamin'ny alalan'ny fijaliana nanomboka tamin'ny fahaterahany hatramin'ny nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana, izany asan'ny Kristy izany dia fieverana sy ianao. Aoka isika rehetra samy hitady izay hafaly namantsika amin'izay ahasoa sy hampandroso azy, fa Kristy aza tsy nitady izay hafaly ny tenany, araka ny voasoratra hoe ny latsa izay nataony nandatsanao dia niatra tamiko. Ny asan'ny tompo dia asam-pitiavana sy fahafoizan-tena. Ny karemy dia fotoana ianarana an'izany ao amin'ny soratra masina, tia sy mahafoy tena ho an'ny hafa. Foto-kevitra faharoa ry havana, soratra masina dia manome fanantenana amin'ny alalan'ny fijalian'i Kristy. Ny andininy fahaefatra, fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, ananantsika ny fanantenana ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Ananantsika fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Anisan'izay foto-kevitra ao anatin'ny karemy efa nambarantsika tamintsika tamin'ny alahady lasa teo, ny fiainam-bavaka ao anatin'ny famakiana sy fandiniana soratra masina mba hitomboana amin'ny finoana. Tsy hoe fandinian-tena fotsiny amin'izao, fa fandinian-tena ao anatin'ny fandiniana soratra masina sy ny vavaka mba hitomboana amin'ny finoana. Ny soratra masina dia ambarany ity andininy fahaefatra ity, fa manome antsika faharetana, fampiononana, fanantenana raha milaza ny fijalian'i Kristy. Izany rehetra izany dia voasoratra ho fanantenantsika hoy Paoly. Soratra masina ry havana dia tsy hoe mampahafantatra fotsiny fijalian'i Kristy, fa amin'izay hafantarantsika ny asan'i Kristy nijaly ho famonjenantsika no manjary ananantsika koa fanantenana ny famonjena sy ny fandresena. Miomana ny amin'ny Pasika 420 isika. Iompijaliana amin'ny Kristy, isaona miaraka amin'ny Kristy, fa miomana koa andray ny famonjena sy ny fandresena ao amin'ny Kristy. Mifanohitra amin'izay voambaran'izao Romanina 10:1 hatramin'ny fahaefatra izao, indraindray ny fiainantsika mpivavaka. Betsaka ny mpino tsy manana fijeriny Kristy an'ireo malemy sy osa ara-panahy na ara-batana, ara-tsaina, fa milatsaka ho mpitsara azy ireny. Mitsara satria voafatotro ny fahotana ny mpiara-mivavaka, mitsara satria be ady saina sy be olana ny mpino tahaka azy, mitsara satria tao malemy tsy mahavita mivavaka akory ireo mpiara-manompo. Tsy izany ry havana ny fijerin'ny tompo antsika zanak'olombelona. Mijery antsika amin'ny fahalementsika izy, fa miara-mitondra izany fahalementsika izany. Ao am-piangonana dia mety hoe fifanianana fa tsy fifanohanana. Mifaninana isika fa tsy mifanohana aty am-piangonana. Tsy izany ny asan'Andriamanitra raha vakitsika ny Baiboly,
fa isika izay latsaka tao anatin'ny fahotany indrindra no nesorin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka najorony indray. Zay ny Salamy 5 zay novakiana teny am-piandohana teo. Nampijoro aho teo ambony vatolampy izy rehefa nanalahy tao anatin'ny fotaka mandrevo. Ny mahery dia mijery ny malemby ary tsy mitazapotsiny fa manolo-tanana ary manarina. Ao amin'ny fiarahamonina dia maro mitaja iaso ny tenany fa tsy mieritreritra ny hafa. Every tsara hoe eny amin'ny fidirana amin'ny fitateram-bahoaka izay matanjaka ihany ny tafiditra, miafiafy izay tsy mahay teknika. Eny amin'ny fivarotana lasa avy fireny ny vidiny entana anankiray, raha mitaraina ny tantsaha fa ambany dia ambany ny vidiny entana, aty amin'ny mpanjifa nefa milaza fa tena lafo ny anana ny vary, satria samy mitady azy ny olona. Marina fa hoe tsy maintsy misy tambiny ny fikarakaranao, miainga any amin'ny mpamboly mitondra azy aty, ny fiheveranao ny fahalovana teraky ny tsy fahalafosan'ny entana, fa miopampana riavana ny vidiny entana. Ary tsisy izay tsy mikikika ny amin'izany dia mifanararoatra eo fanararoatra kely, fanararoatra be. Raha jirena koa ny sehitry ny fitsaboana dia mbola misy avolenta noho izany, ny sehitry ny raharam-panjakana mbola misy mampiorikoditra noho izany, fitiavan-tena fa tsy fiheverana ny asony hafa. Ny karemy indraindray dia lasa fombafomba fotsiny, fadiana ny sakafo nefa tsy miova ny fo, tsy hohaniny izao sy izao fa ny fanao atao ihany. Fombafomba ny karemy driavana, tsy mifanaraka amin'izay ambarany Romanina 10:20 zany, fa ny Romanina 10:20 jereo ny hafa ary omeo fanantenana amin'izay asa efa vitany Kristy. Amin'izao karemy izao ary havana dia hiverina amin'ny soratra masina sika, aoka tsy ho fombafomba ny karemy fa tena ho fiovampo indray, ho fiovampo bebe kokoa, hananantsika ny toetrany Kristy mitodika amin'ny mpiarabelona amintsika, hananantsika ny toetrany Kristy vonina hijaly mba hampifaly ny hafa. Mamela eloka ento ny fahalemen'ny hafa, ampahirezony reraka manampy ampitiavana, ary omeo fanantenana amin'ny alalan'ny fijoronao eo anatrehan'ny hafa ny manodidina anao. Romanina 10:1-4 dia mampianatra fa ny soratra masina dia mampahafantatra ny asan'ny Kristy, ny fitiavany sy ny fahavoizan-tenany, ny fijaliany ho fanantenana ho antsika. Amen. Hivavaka isika ry havana. Tompo lehibe ny fitiavanao ary nampianatra anay ny hafatra avy amin'ny soratra masina nambaranao taminay teo, fa tsy maintsy hiova fijery izahay ka hibebaka ny amin'izay fomba fijery araka ny olombelona nataonay manoloana ireo malemy voafatotry ny fahotana, feno adi-tsaina, manana adi-panahy. Manenjy Jesy izahay mandrakariva, fa tsy mba ny manarina sy manampy ianao Jesosy nanana maso hafa, fijery miavaka, dia nitondra ny fahalemen'ny malemy ianao ka nanarina ny mpanota ampijoro azy tamin'ny fanamasinanao. Amasino izahay ry Tompo, amarino koa ny fijerina ny hafa, ary omeo anay ny tananao ahafahanay manolo-tanana ireo mila vonjy. Amin'izao karem'izao dia fantatray fa tsy fotoanan'ny fiombonam-pijaliana aminao Kristy ihany ny karemy, fa fotoana hiandrandrana fanantenana, fandresena miaraka aminao koa, raha fiomanana indrindra ny ao anatin'ny Pasika izany. Misaotra anao izay Andriamanitra, mbola omenao finoana tsara orina avy amin'ny teninao, koa indreto manatona anao ka mitondra ireto antom-bavaka ireto ny amin'ny fiainanay manokana izay tsy miafina aminao, ny ara-panahinay, ny fiainam-panomponay, ampiriso sy ampitoery mahatoky mandrakizay ao aminao izahay, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena.
ny fiainanay andavanandro amin'ny ara-pahasalamana, amin'ny ara-ankonana, amin'ny ara-kasa, ny amin'ny fianarana sy izay rehetra ilofosanay tompo tsy ahefa izany izahay raha tsy ianao no mombanay, tsy ho sitrana izahay raha tsy ianao no mikasika anay amin'ny tana mahirinao. Indreo ny mpiarabelona aminay, hitanao koa ny zava-mitranga eny rehetreny, eny an-dalambe misy miazakazaka mitady izay ason'ny tenany, aoka tompo mba hieritreritra ny hafa koa izy ireny. Eny an-dalambe mety misy aram-boina dia ianao no hanampy hanome tanana amin'ny fomba nao Andriamanitra mba hahafahany miatrika izany amin'ny fanantenananao. Apetraka eo ampelantananao ireo voafonja sy manana raharaha iry amin'ny fitsarana, ireo manana olana samihafa arak'asa eo amin'ny fianarany, eo amin'ny fitadiavana asa, na inona tompo endriky ny olana dia fantatray fa mialoha ianao ahafahana mihoatra izany ary ny fanatrianao no zava-dehibe sy hery ho anay ao anatin'ny zavatsarotra. Dia faly izahay manolotra eo anatrianao ireo tojo fifaliana miavaka sy fahasoavana manokana mba tsy hanadino hankasitraka anao sy hampitombo fanoloran-tena ho amin'ny fanompoana sy ny fijoroana ho vavolombelonao izy ireny. Fa tsaronay koa ireo manamanjosy izy pahoriana, ianao tompo hitondra fampahirezana amin'ny alalan'ny fanahy masina, anampy amin'ny fandrindrana sy ny fandaminana rehetra mba ho fahoriana ahitana ny voninahitrao ary iorenana tsara amin'ny fanantenanao Kristy efa nandresa ny fahafatesana izany fahoriana izany. Jesosy tompo tsarovy amin'ny fanantenana ary ampioreno amin'ny famonjenao ity firenena ity. Atao velom-panantenana amin'izany famonjena vitanao izany ary mahatsiaro ny alehibe ny asa efa nataonao ho an'izao firenena izao. Apetraka eo ampelantananao ny ezaka rehetra amin'ny fanarenana ny simba vokatry ny rivo-doza izay nandalo, tononona eo ampelantananao mba homeo fahendren'ireo tompona andraikitra samihafa eto amin'ity firenena ity ary ataovy mahatoky sy miaina ary miasa amin'ny fahamarinana. Fezinay ny vavaka amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takin'iny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isomba ho tanteraka aminareo ary ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana no averako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Mandihana amin'ny hery ny faherezana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anene ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.